tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka ity fandaharana ity, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mbola fifaliana ho ahy hatrany ny manohy ny dinidinitsika fianarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ary androany dia nampitondraina ny lohateny hoe zanaka mandeha amin'ny fahamarinana. Ny toko sy andininy izay akatsika izany dindinika izany dia izay hita ao amin'ny Jaona 3 ka ny toko voalohany andininy 4 manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Andeha hoentintsika mbavaka izao dindinika izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitro, mbola misaotra anao izahay. Ny tompontsoa izay omenao anay mba ahazahoanay miara-mianatra ny teninao indray. Ampitoerao am-pony rehetra ny teninao ka hanamasina ny fiainanay izany. Dia mamitra fo ary mamelany elokay satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny mivavaka izany. Amen. Zava-dehibe tokoa ity rahantsika mandinika androany ity, satria ry mpiaino ajaina isany, ry ray aman-dreny malala isany, aoka tsy ho adinitsika fa ny zanaka no nantsoiny ny mpanao salamo hoe lova avy amin'i Jehova. Izao ny voalaza amin'ny salamo 7:20, andiny 7 sy ny 4 manao hoe izay vaketsika amin'ny anaran'ny Tompo, indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro, tampiny ateraky ny kibo, tahaka ny zana-tsipika eo an-tanany mahery, ny zanaky ny fahatanyrana. Misy adidy masina mipetraka eo am-pelantanan'ny ray aman-dreny, dia ny aro, ikarakara, ikolokolo, hanabe ireny lova avy amin'i Jehova ireny. Ary azo adino fa ampamoahana ny amin'ny fomba ny taizantsika an'izy ireny isika ray aman-dreny. Raha mijery ny zava-misy ankehitriny isika dia olana hatrehin'ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena mihitsy ny antsontsika hoe ditran'ny ankizy, na amin'ny teny frantsay hoe délinquance juvénile. Io ditran'ny ankizy io na ny ditran'ny tanora dia mahakasika zavatra be dia be. Inona moa izany hoe ditran'ny ankizy? Ao ny ankizy maniratsira ray aman-dreny, mandainga, mangalatra, mamono olona, mihinana zava-mahadomelina, ary ankoatran'izany dia ilay toetra ny mpaniratsira, tsy azo irahana, mpamalivaly, tsy mankatoa. Ary rehefa dinihana dia mety ho zavatra anankiroa no mety antony mahatonga an'izany. Dia izao, avy amin'ny tenany manokana mety ho misy toetra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny, ilay toetra mora tezitra, kizitina, tsy azo tenenina, mora tohina, mora misafoaka, dia azo lazaina hoe zavatra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny izay. Mety ihany koa avy amin'ny manodidina, mety vokatry ny fizarahan'ny mpanambadiany ny ray aman-dreny, mety
vokatry ny fahantrana. Mety ilay fijerena sary mihetsika, sary maloto, de misy akony any amin'ny sain'ny ankizy izy ireny. Na eo koa le hoe tsy fahampiany ny fanaraha-maso. Eo mihitsy ny ray aman-dreny kanefa dia tsy mahara-maso ny zaza, mety mandeha miasa, mivoaka maraina, tonga ny hariva, dia ny ankizy izay any am-pianarana dia sy ny manodidina no mitaiza azy, tsy ampy ny fanaraha-maso. Mety koa ny fitaizana mihitsy no migoragora, tsy misy fitsipika na lalàna mifehy fa dia samy manao izay tia, na koa fitaizana enjana be loatra, be fitsipika be loatra, hany ka tsy mahazaka an'izany ny ankizy, dia lasa mandao ny tokantrano ary dia manao adalàna any ivelany. Rehefa malalisany izany no hatrehin'ny ray aman-dreny rehetra amin'izao andro farany izao, ary tsy mora ny miatrika an'izany rehetra izany. Andeha antsika haka lesona avy amin'ny tantara izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra, izay hita ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra. Lava dia lava ny vaky teny kanefa asaiko ianao mba hamaky izany any an-tokantrano, fa ho fitiniko ny tantara satria araka lazaiko teo hoe lava dia lava ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra. Fa ao amin'io Samuela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra io dia misy tantaran'ankizy anankiroa samy hafa. Ilay ankizy voalohany izay antsoina hoe Samuela no anarany, dia zanakana vehivavy tso-piainana, nandalo fanandramana sarotra satria momba i Hana izay renin'ny Samuela, ary dia nitalao mafy tamin'Andriamanitra izy, ny fady hanina, ny vavaka mba hahazo zaza. Dia izao indrindra ny voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ka ny 9:20 manao hoe: ny azahoako ity zazalahy ity ny vavahako, dia nomeny Jehovah izay nangatahako taminy, koa atolotro ho an'i Jehovah kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy, dia nivavaka tamin'i Jehovah izy. Izay zany ilay fanandramany renin'ny Samuela i Hana, dia hitantsika eto fa nivavaka, nitalao tamin'Andriamanitra mba hahazahoana ity zaza ity, ka dia namaly vavaka Andriamanitra ary nanome an'ity zazalahy kely ity antsoina hoe Samuela. Ny antoko na ankizy anankiray indray dia nantsoina hoe Hofinia sy Fineasa, izay zanaka mpisorona izy ireo. Izy mirahalahy ireo dia zanaka mpisorona, Eli no anaran'ilay mpisorona. Ary andeha ho jerentsika ange ny fahasamihafana nisy tamin'ireto ankizy izay samy noteizaina araky ny fahamarinana ireto, kanefa ny akon'izany dia tena ny fanalavitra, ny fanohitra be tokoa. Jerentsika kely ny amin'ny Samuela. Samuela izay efa nomeny Jehovah any Hana, dia voalaza amin'ny Samuela voalohany toko faharoa ka ny 9:20 sy 20 ary 9:20 fa hoe i Samuela dia nitombo, dia nanao fanompoam-pivavahana teo anatrehan'ny tombo. Mbola zaza izy tamin'izany ary ny salotra efoda vita tamin'ny lamba rongony. Nanaovany ireny akanjo kely izy, noentiny ho azy isan-taona izany rehefa niaraka tamin'ny vadiny izy. Ary verina matetika ao amin'ny tantaran'i Samuela ny hoe dia nitombo ka sady tiany ny tompo izy
no tiany olona koa. Raha fidinina ribeny malala izany dia azo lazaina hoe tia vavaka i Samuel, nankatoray aman-dreny Samuel ary nahita fifaliana nanompo tao an-tranon'Andriamanitra. Tsy vitany hoe nahita fity tamin'Andriamanitra ihany izy, fa ny olona manodidina azy dia samy faly nahita azy ary nahita fifaliana tokoa nahita ny Samuela sy ny fanompona nataony. Satria amin'ny Samuela voalohany 1:7-20 dia manao hoe ary nitombo Samuela sady nomba azy Jehova ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Mahafinaritra mihitsy zany fanambarana zany. Ohatra ny azo an-tsaina mihitsy ny fitehirizan'ny Samuela kely ny tenin'Andriamanitra tao ambony, ny torohevitra nomen'ny ray aman-dreny azy sy izy izay nikarakara sahady dia ny mbola kely tao amin'ny tempoly, satria napetraky ny reniny tao amin'ny tempoly izy niaraka tamin'ny Ely tao izay mpisorona, dia nanoraketiny tao ambony ny tenin'Andriamanitra izay nampianarina azy. Ary ny Salamo 7:1-20 dia azoko an-tsaina fa nataony Samuela tsy anjery zany teny zany, izay amporoseko koa antsika mpiaino rehetra mba hanao tsy anjery an'izany teny tsotra sy sady fohy izany, kanefa azo tadidiana manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mahafinaritra zany teny zany. Fa andeha io jerentsika indray ny fanandraman'ny Hofnisy Finiasa, ilay zanaka mpisorona, zanaky Ely. Izay azo lazaina koa fa nipetraka tao amin'ny tempoly, mahita ny fanompom-pavahana izay natao tao, kanefa tsy nisy akony teo amin'ny fiainan'izy roa lahy. Ny tenin'Andriamanitra izay nampianarina azy dia anteky io jerentsika izay voalaza ny tantara. Samuela voalohany 2:2-20 dia izao no karazana teny fampidirana ny amin'izy mirahalahy. Ny zanaky Ely dia tena ratsy fanahy sady tsy nahalala ny tompo. Mampieritreritra izany ty ava-malala izany. Fa raha vao resahana ny amin'ny Hofnisy Finiasa dia tonga dia izay ny karazana fampidirana, introduction ny amin'izy mirahalahy hoe tena ratsy fanahy sady tsy nahalala ny tompo. Mampieritreritra izany. Zanaka mpisorona mipetraka ao amin'ny tempoly, kanefa dia voalaza fa tena ratsy fanahy sady tsy nahalala ny tompo. Fa ahoana ny mahatonga an'izany? Antika io jerentsika reo atao hoe andinindiny ny fiainan'izy mirahalahy. Rehefa tonga ny fotoana izay hanolorana fanatitra, tonga ny olona tondra fanatitra ao amin'ny tempoly, dia mampieritreritra mihitsy ny ataon'izy mirahalahy. Fa izao no voalaza ao amin'ny tantara Samuela voalohany, izay vakitsika amin'ny 2:17 Samuela voalohany 2:2-2:17 manao hoe ary izao no fanao ny mpisorona tamin'ny olona. Raha nisy olona namono zavatra tao fanatitra, dia avy ny zatovo ny mpisorona nitondra fitribika 3 rantsana teny an-tanany. Raha mbola nandrahoina ny hena na tsy nahalala ny Jehova na ny tokony ho anjaran'ny mpisorona avy amin'ny olona, dia inona nataon'izy roa lahy? Dia natsindro ny tao anatin'ny fanendasana ny fitribika, na tao anatin'ny fandrahoan-kena, na ny vilany be, ka izay rehetra azo ny fitribika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy, ary izany ny fanao ny taosiro tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Tena andeta hatendan-kanina tsisy misy ohatran'izany. Fa izy mirahalahy zany dia mitondra fitribika, dia tonga dia manokatra ny vilany, dia izay azony iny entiny izy ireo. Tsy vitany izany ihany fa
izy roalahy koa dia mandainga eo amin'ny 15 dia raha onany ny olona raha vao mitondra fanatitra hoy izy hoe aratsy mbola nidorana ho fofona ny sabory dia avy ny zatovy mpisorona ka nanao tamin'ny zay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe omeo hena hatsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Zany hoe mamorona indray zany izy roalahy hoe aza mbola andrahoina aloha fa alao io manta io eto ty fa ilain'ny mpisorona hono. Lainga be zany satria ny fanatitra dia tsy maintsy dorana aloha ary afa aveo in'le famatitra nidorana iny no hanomezana ho an'ny mpisorona ihany koa. Kanefa izy roalahy dia milaza hoe aza mbola dorana aloha fa io manta io nomeo anay. Ary mahagaga fa izao rehefa tsy mameny olona dia izao ny voalaza ny teny hoe mandrahona izy roalahy. Rahonana izy roalahy ary raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabory dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao dia nyvaliany hoe tsia fa omeo ankehitriny izao ihany fa raha tsy izany dia alainay ankeriny. Mpanao herisetra tivem-piandohana zany dia sady mandainga manao herisetra mangala-pinana zany ny toetran'izy roalahy. Tsy vitan'izany ihany fa eo amin'ny 15 dia mandrahona amono izay tsy manaraka ny teniny. 17 mamingavinga ny fanompoana fanatitra ho amin'ny tompo ianareo ny dadany. Tsy mety zao ataonareo zao. Ary voalaza ery amin'ny 20 azy fa mijangajanga tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo mivaravarany tranon'ilay fionana izy roalahy. Misy vehivavy zany miasa ao amin'ny tranon'ilay fionana tonga eo mbavahadin'ny taberna kely na le tranon'ilay fionana dia ataondry zareo anterisetra mijangajanga amin'ireny vehivavy ireny izy roalahy. Mahatsiravina zany toetran'izy ireo zany. Hany ka terim-piandohana dia hozy izy ny teny soratra masiny hoe tena ratsy fanahy izy roalahy ary tsy sitraky ny Jehovah mihitsy izany toetrany izany. Ry hava-malalisany tena mamperitreritra zany tantaran'izy roalahy zany fa zanaka mpisorona mipetraka ao amin'ny tempoly mahita sy mandray tombontsoa ny amin'izany atao hoe fikarakaran'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ary ny rain'izy ireo no filoha ao amin'ilay tempoly kanefa dia tsy nisy akony teo amin'ny fiainan'izy roalahy izany fanompoana tao amin'ny tempoly izany fa fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fiainan'izy roalahy. Ry hava-malalisany mamperitreritra izany. Eo amin'ny Samuel voalohany 7:17 izao ny voalaza fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny heliko izay fantany satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Hay zany izy ity iray aman-drenin'izy roalahy mihitsy iely no mahafantatra ny toe-javatra kanefa dia tsy mananatra, tsy manitsy, tsy manakana. Araka ny voalaza eto fantany tsara ny zava-misy ary ahatonga ozina ho an'ny fianakaviana izao kanefa dia tsy nosakanany. Ry hava-malalisany satria ray aman-dreny malalisany fampieritetana ho antsika rehetra izany fa reo ankonantsika ireo dia adidy masina eo ampelantanantsika koa dia anjarantsika ny mitaizana izy ireny, mikolokolo izy ireny, manabeana izy ireny mba handeha araka ny fahamarinana. Raha misy tsy mety ataona dia aza mangina mihitsy isika aoka hananatra, hanitsy ary aoka tsy asiana fotoana hoe kefa lehibe moa izy efa mahalala izay tokony ataony. Tsia fa na efa manambady aman-janaka azy izy ka mbola verinaina ihany sika. Raha misy tsy mety ataon'izy ireny dia anaro, teneno, itsio
satria aoka tsy ho adinontsika fa lova avy amin'ny Jehovah izy ireny. Ndray andro any raha ho avy Jesosy Kristy dia tsy manana holazaina ve isika? Tsy mba hiteny tahaka ny mpanao salamo, tahaka ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 49:20 manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah dia famantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah. Tompony maro izay monina amin'ny tendrombohitra io. Ry hava malala isany. Izany no tokony mba ho etahitam-pontsika ray aman-dreny rehetra, manoloana an'ireo ankonantsika ireo, ireo zanantsika ireo, ka hiteny ray andro any manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah, handova fiainana mandrakizay, hiakatra ho any an-danitra, hiara-monina amin'ny Jesosy Kristy mandritra ny mandrakizay. Ry hava malala isany, aza atao atsirambina ny mikolokolo sy manabe an'ireny zanantsika ireny, ny loza manodidina ny fiarahamonina misy antsika dia be mihitsy, fa mivavaha ho an'izy ireny, ento mbavaka isan'andro izy ireny. Satria izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:7 manao hoe inona no iarovany zatovo ny lalakaleany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hivily hiala amin'ny didinao aho, satria ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ry-peny malala isany. Zava-dehibe ny tondrantsika ambavaka n'ireny ankonantsika ireny, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa lova avy amin'ny Jehovah izy ireny. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra ny ankizy, ataovy manao tsy anjery ireo toko sy andiny eo amin'ny Baiboly, fa hiaro azy tsy hanota izany, hiaro azy amin'ny fandriky Satana. Mamely mafy Satana amin'izao andro faran'izao, kanefa ry-peny malala isany dia manana anjely mpiaro an'izy ireny koa Andriamanitra, ka dia mivavaha mba ho arovany anjely izy ireny raha vao mivoaka ny trano. Mandole mihitsy dia ento ambavaka, tonoany ambavaka isan'andro reny ankona antsika ireny. Ampianaro ihany koa izy ireny hamaky ny Baiboly, ho tia mamaky ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ireny fomba ilazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny Samuel dia noraketiny tao am-po ny tenin'Andriamanitra. Tsy nisy raraka an-tany ny teny izay nampianarina ny Samuel zaza, fa noraketiny tao am-pony. Ry hava malala isany, izany koa mba faniriana ho an'ny ankonantsika tsirairay avy. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra tao moty mivavaka, fa hiaro azy ho zaza hendry mpankatoray aman-dreny ary matahotra an'Andriamanitra izany. Andeha hoentsika mbavaka ny dinidinika izay ny rahantsika natanteraka androany. Sotranao izay Andriamanitra. Izany afatra nomenao izany, afatra izay fampieritrretana ny ray aman-dreny rehetra, raha nomenao lova sarobidy izy ireny. Ampio zahay, omeo fahendrenao Andriamanitra, mba hahay mikolokolo, manabe, mikarakara, miaro an'izy ireny. Omeo ny fahendrenao ny ray aman-dreny rehetra, satria ilaina indrindra izany amin'izao andro farana izao. Dia mitahiny ray aman-dreny tsirairay avy, mitahiny ankonanay tsirairay avy, amindra fo amin'izy ireny ny enao. Izany bavaka izany dia tonona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry-peny malala izany niaraka teto, nanaraka izany dinidinika ara-tsoratra masina izany, dia manome toky antsika vaotoizantsika indray amin'ny fotoana manaraka. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.